miara-misana ny ady-tany eny anivon'ny anteny miaram-pirenena nandraindra ny orinasa Tico androany. Ady amin'ny Covid-19 ny paikady sy mahomby hatrano no tohizany fitondram-panjakana. Fanovana ny anaran'ny orinasa Air Madagascar voakitikitika ny zon'ireo mpiasa ny orinasa Tsaradia. Ankasitrahako hatrany ianao manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao takariva izao tonga soary anatin'ny pejin'ny fampahalalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy sy ka manolotra ny araba Mbs no sady manasanao sady anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Nitondra ny fitarainany tamin'ny alalan'ny randrana sindikaly ny mpiasa ao amin'ny orinasa Tsaradia no ny fanohatoinana ny zon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Nisy moa ny valandresaka no tanteraina mikasika izany tetsy ankorondrano ho an'ny androany. Mialy Rarinombana sy Andry Rakotomalala. Mpiasa manodidina ny 200 ao amin'ny orinasa Tsaradia no mienda tanteraka ao anatin'ny fitentenana ankehitriny noho ny mahavoakitikitika azy ireo ao anatin'ilay raharaha fanovana ny anaran'ny orinasa Air Madagascar ho lasa Madagascar Airlines. Ity orinasa ity izay mbola mihodina tsara ary mbola mandray karamaradalàna ihany koa ireo mpiasa ao aminy amin'izao fotoana izao. Nisy anefa ny feonandefa mety isy fiatraikany amin'izy ireo ny zava-misy ka antony ijoroany ny randrana sindikaly hiaro ny zoan'ireo mpiasa ireo. Ireto farany izay nanao fifanaraha-mpiara-miasa mivantana tamin'ny orinasa Tsaradia. Efa mandeha any amin'ny angom-baovao no enona zany enon'ny mpiasa hoe misy ny resaka hoe fanaovana ny resaka fandovana anarana dia efa miditra misy rafitra mihitsy ary azy zany amin'ny alalany hoe fivoahan'ny didim-pahatsarana navoakan'ny tribunal commerce mpiasa ny resaka momba ny hermady ny ohatrany voatononao ihany koa ny Tsaradia ao anatin'izany rehetra zany. Ny mikasika ny hoe makaiza ny orinasa iny tsy hidiran'ny mpiasa iny anjaran'ny tompona ndraiky manao an'izay fa zahay ato amin'ny mahasindikahan'ny mpiasanay dia eo nitodianay zany hoe efa nanao fantaratasana ka ty amin'ny tompona ndraiky sy ny mpitatana ato amin'ny Tsaradia satria mitaraina ty aminay aty amin'ny randrana sindikaly ny mpiasa hoe tsy mazava tsy isy taratasy mazava ty aminay fa mitaitaina isan'andro ohatrany sobakakambodoriny zahay nandefa taratasina ka ny amin'ny tompona ndraiky sy ny orinasa zay tsy nisy valiny. Ny orinasa Tsaradia dia efa manana ihany koa izy ny convention collective. Io lalàna anankiray izay tokony arahana rehefa mikitikitika ny resaka tombontsoa ny zoan'ny mpiasa zany. Tokony ilaza mazava amin'ny mpiasa ao amin'ny zava-misy ny mpitantana ny orinasa Tsaradia ary tokony ametraka paikady ihany koa alohan'ny anapahana hevitra ho hiatrany ity filohan'ny randrana sindikaly ity. Matony ny tompona ndraiky nanray fanapahan-kevitra hoe zao no raisina dia tokony efa misy paikady mazava entina zany fa tsy hoe ny an-dalana eny voaforoporonina tsikelikely eny izy tsy milamina zany. Tsy zany ny fomba fitantanana orinasa fa mila paikady efa mipetrapetraka ka amin'izao zany mpiasa tsy anaiky an'izany tsony. Rehefa misy mipetra dia tsy maintsy voizina ao anatina dialogue social efa ampiresahana izy inona ny tokony atao azy fa tsy hoe tonga dia miainga fotsiny mikolokolona any ambadika any dia avy eo mivorivory dia manome information tsy zany ny fomba fitantanana satria misy lalàna eto Madagasikara. Santandram-bavarano ny androany fa isy ny hetsika ho ataon'ireo mpiasa amin'ny herinandro avy io raha tsy misy ny fampahafantarana mazava sy vahaolana avy amin'ity orinasa ity araka ny voalaza hatrany. Nampahafantarana androany kosa ny valin'ny fanadihadiana natao tamina komina Vaovao Mbs teto Madagasikara makasika indrindra ny fangaharahana fitantanana ny tetopolo eny anivon'ny komina izay nataona fiarahamonim-pirenena moa izy ity. Latsaky ny 500 amin'ny komina nanaovana fanadihadiana no ahitana tsy fangaharahana. Toy izao indrindra ny makasika izay sary sy rindran'ny sarin'ny Tahiry Nyaina. Komina Vaovao Mbs andrenivohitra sy ambanivohitra nanaovany fiarahamonim-pirenena fanadihadiana mikasika ny fitantanam-bola. Tamin'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Matsiatra Ambony ary Atsimondrefana. Mbola ratsy ny vokatra tamin'ity fanadihadiana ity, tsy mbola mipetraka ny mangarahara. Hatreto aloha zany rehefa nijerena ny ataontsika hoe valin'ny fanadihadiana dia ny latsaky ny Antsasamanila zany hoe latsaky ny 500 isanjato zany ny ataontsika hoe moyenne nationale amin'ireo misy karazany anankitelo moa le zavatra nanaovana fanadihadiana tao hoe ndray mahakasika ny resaka fametrahana an'ilay ataontsika hoe famolavolana ny tetibola, ny anankiray mahakasika ny resaka fanatanterahana an'ilay tetibola ary ny anankiray mahakasika an'ilay resaka hoe inona avy ny fepetra tokony ho raisina amin'izao vanim-potoana izao mahakasika an'ireo olona marefo sy ireo olona izay ataontsika hoe
olana sedraitsika amin'ny resaka fivaovan'ny toetrandro na changement climatique. Ny 7 isanjato amin'ny vola ampiasain'ny komina dia miankina amin'ny fanjakana foibe avokoa. Ny teti-bola nefa tsy ampy hampandrosoana tanàna iray fa ho fampandehanan-draharaha eo nivon'ny komina fotsiny ihany. Tsy mbola mitoetra mihitsy araka izany ny fahaleovantenan'ny komina sy ny fitsinjaram-pahefana satria dia mbola miankindò tanteraka amin'ny fanjakana foibe avokoa. Eto aloha raha ny constatanay dia mbola azo atao hoe miankina amin'ny fanjakana ny commune, zany hoe tsy mipetraka mazava tsara izay ataontsika hoe décentralisation zay zany raha ohatra hoe io structure na fomba fitantanan'ny commune io ny any amin'ny lafiny zavatra maro be na any amin'ny lafiny fandraisana fanapahan-kevitra aza dia efa hita taratra zany satria ny commune sasany dia misy tsy afaka mandray fanapahan-kevitra raha tsy miankina amin'ny fanapahan-kevitra avy ety ambony. Misy ihany koa ny lafiny arabola ho an'ny commune andrenivohitra izay tsy maintsy mandalo procédure lava be izay vao afaka manatanteraka ny fandaniam-bola ao, ohatra ny commune urbaine izay mitaraina mafy. Eo ihany koa ireo commune ataontsika hoe commune kely ny fahatarany reny vola reny izay alefa makany amin'ireny commune reny izay mandalo procédure lava be izay le ilazako hoe tsy mbola mipetraka tsara ilay satria raha manao transferana fond makany amin'ny commune dia mandalo fotoana lava, mandalo procédure lava. Ny 10 isanjato amin'ny fidiram-bolan'ny komina dia amin'ny alalan'ny hetra. Araka ny fanadihadiana nataon'ny fiarahamonim-pirenena hatrany anefa no nahafantarana fa malaina amin'izay fandoava-ketra izay ny olom-pirenena amin'izao noho ny tsy fisiany tambirina andraikitra sy ny mangarahara. Tontosa omaly teny tsy adana kosa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao hitarika ny fikambanana ifanampiny teraka ivakina karatra ny zavandremahefa mialy raronombana sy andrarakoto malala. Tafatsangana omaly ireo biro vaovao andrafitra ny fikambanana ifanampiny teraka ivakina karatra Sampanantananarivo na ny fiteva izany. Nanatrika izany avokoa ireo mpikambana rehetra na ireo mpikambana vaovao na ireo mpikambana efa tranainy. Tanjona ho ny filohan'ny fikambanana ny hijerena izay mahasoa ny faritra vakina karatra fa indrindra ny taranaka monina sy mila ravinahitra eto andrenivohitra. Ny fikambanana dia miaraka manotrona miaro ny mpikambana rehetrarehetra izay mety hoe tratran'ny tsindrazolena, mety hoe tratran'ny voina, izay no andraikitra ny fiteva. Makasika ny any amin'ny faritra kosa indray dia manana ny vina fampandrosoana ny faritra vakina karatra ny fiteva satria izahay dia manana adidy amin'ny tamberina andraikitra na ny redevabilité ho an'ny tandrazana satria izany no andrasan'ireo vahoaka amin'ny vakina karatra sy ireo ray aman-dreninay izay monina ny atoerana. Mbola tsy afa-misaraka amin'ny sehatra ny fambolena sy fiompiana ihany koa ny ankamaroan'ny faritra maro ao vakina karatra. Tsy azo atao ambanin-javatra araka izany ny fanampiana sy ny fanohanana ireo tantsaha ho hatrany filohan'ny fiteva. Ny zavatra raisinay sy programanay moa zany dia hoe fanetanana ny vahoaka amin'ny vakina karatra sy famomezana fampiofanana ho azy ireo mba tsy ho tonga amin'ilay hoe mamboly dia mambolomboly fotsiny fa tena hoe mamboly dia mamokatra dia vaveo mitondra fampandrosoana ho amin'ny firenena, miompy dia miompy be dia mitondra fampandrosoana ho amin'ny firenena. Tontosa omaly tena tsy adana moa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao hitarika ity fikambanana ifanampiny teraka vakina karatra ity. Ny vaovao mahakasika ny serasera dia nanao fanambarana manoloana ny herisetra nataona senatera iray ny mpanao gazety Eric Francis Razafy Mahatratra, mpanao gazety mivondrona ao anatin'ny cellule de crise ho an'ny androany. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Nanao fanambarana mahakasika ny herisetra natao tamin'ny mpanao gazety Eric Francis Razafy Mahatratra, ny mpanao gazety mivondrona ao amin'ny cellule de crise. I Eric Francis Razafy Mahatratra izay teo ampanantanterahana ny asany tany amin'ny kariera tany Orombe no niaran'izay herisetra izay. Araka ny voasoratra ao anatin'ilay fanambarana moa dia ny senatera Nepatraiky no nanao ny herisetra tamin'ity mpanao gazety ity. Raha ny fanambarana trany dia nalain'ity senatera ity ny fitaovana fakan'ilay mpanao gazety sary ary efa simba vao naveriny izany. Tsy afaka nanohy ny asany intsony Eric Francis Razafy Mahatratra tao aorian'izay. Noho ny vonina azo azy dia naratra ny orony sy ny sorony.
Ireo olona tena toerana izay vavolombelon'ny zava-miseho dia nilaza fa mamy ity sénateur ity tamin'io fotoana io. Mialohan'ireo mpanao gazety mivondrona ao amin'ny cellule de crise ny fanakanana ny asa fanaovana gazety amin'ny endriny rehetra satria fanitsakitsahana ny zon'olombelona izany. Miantso ny fiarahamonim-pirenena miasa ho an'izay ihany koa izy ireo hijery manokana ity trango ity ary manao antsoavo amin'ny famerenana ifotony ny fampalalana ny andraikitra sy ny lalàna mifeny ny asa fanaovana gazety sy ny zon'olombelona ho an'ireo tompona andraikitra sy olom-befidy tsy hakanavaka. Ny vaovaon'ny fifamoivoizana dia hitantsika matetika amin'ny hainao manjery na amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera fa manao tsyvakana amin'ny siolany tato ato miloza mpifamoivoizana teto Madagasikara ary saika hamoezana hain'olona trano izany. Ary ao indrindra ary ny fanadihadiany onjalalaina ranaivomarana sy Mathieu Prince makasika izay. Tato anatin'ny andro maromaro izay dia maro ny lozam-pifamoivoizana niseho teto Antananarivo sy ny manodidina. Saika namoizana aina avokoa ny akamaroan'izy ireny. Vokatry ny tsy fitandremana na ny fandehanana mafy matetika no miteraka ireny lozam-pifamoivoizana ireny. Toy ity niseho tany Ambondromamy androany atandro ity izao dia faravaventy mpitandritra entana avy any amin'ny lalam-pirenena fahaenina no nifatratra tamina trano iray teo amoron-dalana. Raha ny filazan'ireo nanatry maso dia tapaka hisatra ity fiaravaventy ity ary tsy nahatana intsony ny familiana ny mpamily. Raha mifampitam-baovao hatrany dia maromaro ireo namony ainy ary simba tanteraka ilay trano. Hatramin'ny fotoana nandratana dia olona roa no maty teo eo ary mbola misy olona hafa kosa sokirina ao amban'ilay fiaravaventy. Ankoatry ny teny Ambondromamy dia fiara-pitatitra vary iray no mivadika teo an-tetezambe Ambohibary lalam-pirenena fahatelo amby efapolo. Maty sy tradrano moa mpamily n'ity fiaravaventy ity ary ireo olona roa hafa tao anatiny kosa naratra mafy. Io maraina io ihany koa dia fiarakaretsaka iray no nidona tamin'ny andrin-jiro teto Baraky. Tsy nisy niainana fohy tamin'ity lotsy ity fa ny lohan'ilay fiara kosa nipotika tanteraka. Voamaly ihany koa no nisehoana lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalana Ambohitrimanjaka. Lehilahy iray nitondra bisikileta no nifohana fiara 4x4 iray ka maty sy tradrano ilay mpitondra bisikileta. Tsy manaiky ny fisiana parking payant ny mpona etsy Amparibe tsy eken'izy ireo no izany ny fandaminana vaovao izay apetraky ny SMGD eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy fandaminana fa fanakorotanana sy fampahatrana izany hoy ny fanazavana isy olo-tenan'izy ireo. Vola antapitrisany isan-taona hoy izy ireo ny ofa ny toerana iray. Vola tsy toko soforoana izay tsy zakany rehetra. Raha ny fanazavana dia efa firafitra ny tanàna atry ny fahagola no tsy nisy tokony garage ny 570 isanjato ny trano manamorona ny arabe. Nefa hoatran'izy ireo dia 10 isanjato ihany no trano manamorona ny arabe fa ny sisa dia anaty lalakely. Eny fa amin'ny manodidina raha teo tsy misy tany malalaka azo antoka afaka asiana ny fiara. Eo amin'izay vaovao tapatapan'izay hatrany dia tontosaina manomboka androany 12 Desambra ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tanty eo amin'ny taranja lomano eo amin'ny dobo filomanisana 520 metatra any Kazara ny Rosiany. Solotena tokana no iary nivonay pirenena amin'ity fifanarana ity raha ny fampahafantarana nataony teo anivon'ny Federasiona Malagasy ny taranja lomano dia irabejaona olo antsa. Eo amin'ny sokajy 50 metatra sy 100 metatra papillon no ifananany. Tsy aivina, efatra mianadahy izy ireo no tsongaina hiatrika ity lalao ity. Saingy tsy lasa no ny fasarotany sidina sy ny lomano, 3 avy eo an-toerana. Raha i olo antsa kosa no efa any Rosia hatramin'ny fiandohany ity tampikatroana 2024 ity ka tsy nanano sarotra ny fiatrihan'ny fifaninanana. Miamy tombo hatrany kosa ny tany fantrana eto Madagasikara araky ny taritra navoaka ny banky iray sampirenena farany. Manoloana izany dia fikambanana iray tsy miankina no nitondra fanampiana teny amin'ny commune Ivato any Androany. Sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina. Namoaka tatitra mikasika ny lafiny ara-ekônomika eto Madagasikara ny banky iray sampirenena. Ny tombo iray faingo efatra tapitrisany isan'ny olona miaina anaty fantrana ho an'ny taona 2024 eto Madagasikara. Izany hoe 770 faingo efatra isanjato. Raha 470 faingo 3 isanjato izany ny taona 2024. Mari-pandrefesana ny tany fantrana raha ny tatitra navoaka ny banky iray sampirenena hatrany dia ny olona miaina latsaky ny iray faingo $7 isanandro na 770 ariary. Anisan'ny nampiakatra be ity tany fantrana ity ny fahaverezany asa noho ny Covid-19 indrindra ho an'ny tontolo ambony vohitra. Manoloana izany, mihabetsaka ihany koa ny olona no hiara ny fanararotana indrindra amin'ny sehatry ny asa raha ny tatitra nataony ONG miaro ny zoma olona.
ity fikambanana ity izay manampy sy misahana ihany koa ny fanampihana ny olona tratra ny tsindry azo lena toy izany. Ary ny akamaroan'olona izay nanatona anay aloha ny dia olona tratra ny tsindry azo lena daholo ary dia voafasoama tsara ny olana zareo ny akamaroany mba tsy tenenako hoe zato isan-jato. Tratra ny fanararaotana maro samihafa ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny ny orinasa sy ny sisa tsy mahafantatra ny zony. Sasany zao miasa amin'ny karama farak'izay ambany tsy fantany kory hoe misy ny salaire minimum d'embauche sy ny sisa. Manatona anay moa zany ny olona dia safidy le olona na mangataka torohevitra aty aminay na hoe izay mihitsy ny karakara ny dossier any zareo. Torohevitra moa zany dia consultation tsotra fotsiny manoro fotsiny zay hoe zao ny tokony ataonareo. Misy koa le olona misafidy hoe aloha nareo mihitsy ny alainay mba hitraité an'ity mialatsiny amin'ny teny vaiko ty affaire anay ity dia mity zay atsihatra manao an'izany. Misy avocat sy ny sisa moa amin'ny ONG juriste daholo ny akamaroanay ao sy étudiant en droit. Akoatra ny fanampiana amin'ny sehatry ny lalàna, nitondra fanampiana ho an'ny zaza sembana tetỳ amin'ny komina Ivato ihany koa androany ny fikambanana vary, paty ary kilalao no nozaraina tamin'izany. Misaona ny fiangonana FCKM indrindra ny synodam-paritany faefatra amby 30 any Tsiroany Mandidy. Nodimandry ny mpitandrina rakotony Irina Edmond, président ny synodaly misotro ronondo teo amin'ny 20 taonany. Toy izao indrindra ny taty Vaovao tateriny MDS Tsiroany Mandidy. Namoy iray aman-dreny ny FCKM synodam-paritany Tsiroany Mandidy. Nodimandry teo amin'ny 20 taona ny mpitandrina rakotony Irina Edmond, président synodaly misotro ronono. Efa niady tamin'ny aretina nandritra ny fotoana lavalava ihany izy taorina ny nafaty Andramatoa vadiny sy ny zanany Lahaivo. Namela mamy teto amin'ny synodam-paritany izy tamin'ny alalan'ny fahaizany mandrindra asa tamin'ireo fivorim-be izay mahavory kristianina manalina hatrany. Ny toroteny miaro fehezanteny mahatsikaiky ny fahazotony mandray olona amin'ny ora rehetra, ireo fampianarana sy famelabelan-kevitra maro nataony. Andrasana ao amin'ny FCKM Ziona Tsiroany Mandidy ny razana anio alakamisy 12 Desambra 2024 ny alohany ametrahana azy ao ankadin'ondry sakay ny zoma fa 17 Desambra 2024 volakandro. Ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny MBS dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manontolo. Nanao fitsidiana ny saboina vokatry ny rambon-danitra niseo tany Kentucky ny filoham-pirenena Amerikana Joe Biden nandritra ity fitsidiana ity no hitondran'ny teny fampahirezana ny saboina tany antoerana. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince. Nitsidika ireo tsabona vokatry ny rambon-danitra tany Kentucky ny filoha Amerikana Joe Biden. Ny tanànan'ny Mayfield sy Dazon Springs no tena vomafy tamin'ity fandalovana rambon-danitra ity. Nandritra ny fitsidiana nataony dia nitondra fanohanana sy fampanantenana ireo niarambony fa hanome izay ilainy amin'ny fanarenana ny toeram-ponianan'izy ireo ny filoha Amerikana. Raha tsy haivina, rambon-danitra maherin'ny 30 no nandrava ny tanànan'ny Kentucky sy fanjakana 5 hafa tamin'ny zoma lasa teo, izay nafatesana olona 20 farafahakeliny ary maherin'ny 100 ireo olona mbola tsy hita popoka. Anao izay rehetra ilainao anampiana amin'ny fanjakana misy anareo mandra-piarinareo indray ary manantena sy minao fa hiverina tony teo aloha indray ny tanànan'ny Kentucky. Nanambara ihany koa ity filoham-pirenena Amerikana ity fa ny governemanta federaly no hiantoka 100 isan-jato ireo saran'ireo asa maika rehetra mandritra ny 30 andro. Tamin'ny farany herinandro teo dia nilaza i Joe Biden fa noho ny fivaovan'ny toetrandro no nahatonga iny rambon-danitra iny. Io fanehoan-keviny io izay voatsikera tamin'ny anao manjery Amerikana maro. 7 volana taoriny fifidianana solombavambahoaka tany Pays-Bas vao nahita marimaritra iraisana ny mpitarika antoko any an-toerana. Nisy araka izany ny fametrahana sorodalana iraisan'ny rehetra. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince hatrany. Nanolotra sorodalana iraisan'izy ireo mpitarika ny antoko tany Pays-Bas mahakasika ny fiaraha-mitantana ny governemanta amin'io avy. Tafiditra indrindra ao anatin'io sorodalana io ny momba ny fampiasana ilay vola 530 lavitrisa euro entina hiadiana amin'ny fivaovan'ny toetrandro fa indrindra amin'ny fananganana tobo nukleary vaovao.
ny lehiben'ny governemanta afovoany havanana Mark Rutte no hitarika ity fiaramientana ity hiaraka amin'izany ireo avy amin'ny ery afovoany ankavia. Efa nanomboka ny taona 14 i Mark Rutte no nitana ny toeran'ny lehiben'ny governemanta tany Pays-Bas. Feptom-piasana faefatra amin'ny praiminisitra azy ity nahavoatendry ny tenany ity indray. Ny any Pays-Bas izay miatrika ny onja vaovao amin'ny coronavirus amin'izao fotoan'izao ary niteraka fimenonany teo amponina ny fepetra vaovao napetraky ny fitondrana ary mbola amin'ny volana janoary taona 2024 ihany koa vao tafatsangana ny governemanta vaovao any an-toerana raha fanambarana trany. Nandray ny fitaraina ny olona manana olana amin'ny resaka ady tany ny vomiera manokana manao ny fanadihadiana amin'ny sanany fananantany eo anivon'ny antenimieram-pirenena ho an'ny androany. Isan'izany novelabelarina taony makasika indrindra ny tanin'ny orinasa Tico. Sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina. Efa mijoro eto anivon'ny antenimieram-pirenena ny vomiera amin'ny sanany ady tany ho an'ny androany. Anisan'ny novelabelarina teto ny mikasika ny ady tany orinasa Tico ao Ambanja sy Mandoto. Ny tany ao Ambanja izay fananany orinasa Tico nanomboka ny taona 2024 mirefy 5 ary dia efa niakatra fitsarana ambaratonga voalohany tany an-toerana ary nazahoany orinasa rariny hatrany izay efa nazahoany orinasa grossa ihany koa. Rehefa tonga ny fotoana analana ny olona mipetraka ao amin'ny tany ny volana oktobra teo dia nilatsaka indray ny didy avy amin'ny procureur eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika fa miato ny fanalana ireo olona ireo noho ny antony tsy mazava. Ny ao Mandoto kosa indray tany izay mirefy 4,702 hektara. Ny ampahany amin'ny tany io nefa misoratra amin'ny orinasa Tico, ny ampahany kosa mbola andalam-panoratana. Misy amin'io ampahana tany mbola tsy voasoratra noho ny menan'ny fokon'olona. Rehefa tonga maritra ny tany amin'izay nefa ny orinasa Tico dia nisy fokon'olona nilaza fa alain'ny orinasa avokoa ny tany rehetra izay notariny ben'ny tanàna ny an-toerana. Inona marina ny tena olana amin'io tany io zany. Dia rehefa nanazava ny tompona andraikitra amin'ny vatana zany dia noinon'ny komisiona teo dia mazava be izy hoe misokatra amin'ny anarany Tico efa titré borné fa eo amin'le resaka hoe délimitation no ohatrany hoe misy atso-jay kely raha zay ny azo ilazana anazy dia misy ihany koa fampiarana didim-pitsarana zay tokony mampiarana zany tany amin'ny Ambanja dia nisy koa zany hoe avany amin'ny procureur de la république ny hoe ajan'olona le fampiarana an'le didy. Nohenoy ity vomiera misana ny ady tany eto anivon'ny antenimieram-pirenena ity raha mikasika ny ady tany orinasa Tico androany. Fa inona tokoa araka izany no tena ady ataon'ity vomiera ity? Azo idikisana ve? Io commission d'enquête parlementaire io dia rafitra malo teny io ary tsy hoabaiko na iza zany io rafitra io ary mamananjo io lalàna no nametraka anay teo dia zoanay zany no mijerana zay resaka fananatany na izy tsisy loko politique io zay mijery ny dossier zay dia mijery koa zay hoe tena hoe mandeha araka ny tokony hitsy mively izy manaraka ny procédure rehetra ve le izy dia tena hoe mitombana ve le fitarainana zay ataon'ny olona dia zoanay koa mijery sur terrain mihitsy hoe tena misy ve izy mitombana ve izy dia avy amin'izay misy résolution hoentanay amin'izay ataonay ao anatin'le izy iaraka ny rehetra zay nanao fitaraina zany dia manao recoupement zay ao anatin'le izy dia eo amin'izay zay manao résolution dia atolotra ny mpanatanteraka mahakasika zay zany izy mba ho exécuter ny zareo zany zay. Nanome tokony amin'ny tantanana ity raharaha ity ihany koa moa ny filohan'ny vomiera eto anivon'ny antenimieram-pirenena. Fa zay rehetra manana fitarainana na iza na gasy na karana na sinoa na Senegaly dia resinay ity koa tsy misy resaka politika hoe manavakavaka fa nandroany zao ohatra diniany eto dia nisany eto zao ny fitaraina ny Tico Ambanja sy Mandoto tena petraka zany dia tokony mandry sain'ny vahoaka fa tsy misy fanavakavahana izy ity ary misy tsokevitra ho raisina ary zay olona voakasika an'io na iza dia tsy maintsy ampanatsoana teny antenimieram-pirenena. Mandritra ny enim-bolana ny fotoam-piasana ireto vomiera ireto tao anatin'indray volana nefa izay efa maherin'ny zato sahady ny fitarainana voarain'izy ireo mikasika ady tany. Ny farany volana Desambra izao moa no ifarana ny fandraisan'izy ireo ny taratasy fitarainana anomboka amin'ny fanadihadiana kosa manomboka amin'ny taona ho avy.
nitondra ny heviny mikasika ny fomba fitantana ny fitondram-panjakana ny valanaretina covid-19 sy ny mikasika ny fikatona ny sistanty nisy olom-bavambahoaka Roland Ratsiraka androany teny Anosy nambarany ary fa mbola paikady sy mahomby hatramin'izay ihany no mbola ziriziren'ny filoham-pirenena sy ny mpiaradia amin'ny hotohizana mialy rarinombana sy Andra Kotomalala. Anisan'ireo sehatra asa tsy mety tafarina hatramin'izao no ny valanaretina covid-19 sy ny fihibohana teto amin'ny firenena ny tontolon'ny fizahatany. Mianao anatin'ny fahasahirana ireo mpisehatra eo amin'ny asa ity. Amin'izao fotoana izao, miverina mirongatra indray ny valanaretina covid-19 ka tsy misy nisidina miditra any amin'ireo faritra toa ny Nosbe, Antsiranana, Sainte-Marie, Toamasina. Na intsy nisy olom-bavambahoaka Roland Ratsiraka izay nitondra ny fitarenan'ireo mpandraharaha eo amin'ny resaka fizahantany fa tokony ho sokafana ny sistany no fitsinjovana ireo mpiasa izay tsy nampin'ny fitondram-panjakana mihitsy ka ao anatin'ny fanajana ireo fepetra rehetra tsy hiparitany valanaretina no anatanterahana izany. Sokafo ny frontière any Nosbe, Sainte-Marie, Tamatave, Diego, Tsulea fa tsy Tananarivo ihany no mahazo miasa ny sehatra mpizahatany. Faharoa manaraka an'izany Premier Ministre vanevaritra tsy mandray fanapa-kevitra, tsy mikapoka latabatra dia mangataka hoe efa tsy anao ianao dia midémissionnavy. Sahirana ny olona mivarotra fananana vao maika sahirana katso ny fiainan'olo jiaby. Efa misy geste barrière atao ny olona rehetra misehatra amin'ny fizahatany dia efa hanomana ny olona zay hiasa ary anao geste barrière sy ampiatra ny mesure rehetra sanitaire sy ny test rehetra tokony atao. Raha efa mifantoka any amin'ny fanaovam-baky sy ny tanteraka ireo firenena rehetra amin'izao fotoana izao, ny fitondram-panjakana malagasy mbola manao dokam-barotra sy mandrisika ny vahoaka hatrany hisotro ny tambavy CVO izay vao maika niteraka fahavoazana teo amin'ny ankamaroan'ny mponina. Mbola ny paikady sy nitondra vahaolana hatrany no imasona. Mangataka amin'ny gouvernement mba mandray fanapa-kevitra tena izy amin'ny valanaretina ty. Fa tsy vahaolana io fanomezana CVO maimaim-poagna io fa io détournement de fonds publics io CVO io satria vidina io dia amena gratuitement vahoaka nefa tsy mitsabo. Fa tena vahaolana mampirisi olona magnano vaksiny ary indrindrandrindra amafisy ny hôpitaly $400 millions volazonareo ny hôpitaly aby tsy karakaraina. Anosbe zao mbola 4 ny possibilité fandraisana olona amin'ny réanimation. Any Tomasina hatramin'izao mbola tsy vita scanner. Eto Tananarivo tsy resahana tsony, mbola paikady tsy mahomby fomba fiasa tsy mety nitohizana amin'iny fanapa-kevitra naraisin'ny gouvernement omaly iny. Raha i Nosbe manokana no resahina dia mitondra ny 300 ireo mpizahatany eto Madagasikara. Izany hoe mampiditra $100 ho an'ny fanjakana isan-taona rehefa tsy misy ny olana. Tao anatin'ny roa taona nefa izao, mianao anatin'ny fahasahiranana lalina ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatra iray ity, kanefa izao tsirara iny ny fitondram-panjakana izao. Tsy voafian'ny mpitondra intsony ny raharaham-pirenena ankehitriny hoy tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany. Fametraha-pialana no vahaolana indrindra raha ny nambaran'ny fandarana trandy. Akoatra ny lafin-javatra maro no nitsika fony nisy olom-bavambahoaka tao anatin'ny fandarana ho an'ny androany. Makasika izay indrindra no fintin'ny Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Misedra olana tanteraka ireo tantsaho amin'ny faritra loatra mangoro amin'izao fotoana izao. Tsy tafavoaka mihitsy ny vokabary ity faritra ity dia sombotry Madagasikara. Misasaka ihany ny topambolena tsy mbola mahita mangirana ireo tantsaha. Eo ny fifovany toetrandro ny fiakarany vidiny akora fa antongoavana ihany koa ny tsy fisiany tantsorika ataony mpitondra ho an'ny tantsaha na izany amin'ny lafiny ara-pitovana indrindra ara-potitra afitrasa. Fa misy ny fahatarana, misy ny tsy fisian'ny rano, fahalafosan'ny kirakira mikasika ny fambolena. Dia izay zao tsy maintsy hidina ny vokabary. Ary zay zavatra zay tsy tsapany fitondram-panjakana mihitsy hoe any amin'ireo tantsaha ireo ny fiainan'le Madagasikara ka manoloana zay manafatra varitra iny fa fitondram-panjakana. Iny vary afarany fitondram-panjakana iny mety hena, mety tombo mihoatra n'le vidim-bara fa fahavidin'le malagasy mihitsy tsy mahavidy an'le vary satria atao hoe 700 ny kapoaka amin'ny vary amin'izao fotoana zao maintsy miakatra any amin'ny 1,000 na 100 ny kapoaka amin'ny vary na ny any fotony zany na ny ety amin'ny tanan-dehibe. Ka le kajikajy ohatran'izay tokony takatra ty fitondram-panjakana ty hoe mba azahoandry zareo misubventionné
fa ny endry zareo angeny le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao oeraoera mibetsaka fa le vahoaka miaina fiainana andavanandro tsy raha ile fitondram-panjakana nahitsy nisy olombavambahoaka mamyrabeny raha naneo ny heviny manoloana ny fipetrany ho raisin'ny fitondram-panjakana hiadina amin'ny covid-19 tsy voafay ny mpitondra ny valanaretiny ny pakiady entin'izy ireo mihitsy no tsy mipetraka araka ny tokony ho izy loza efa tena miatro io atao anatin'ilay hoe fahamailona ara-pahasalamana fa raha zava-misy iainana raha ny taremarika hitantsika efa tsy tokony ho fahamailona zany ntsony voalohany zany a tsy nandaitra ny zavatra natao hatramin'izay faharoa tsy toteny mahatsapatena mihitsy a miaiky ny fitondram-panjakana fa tsy toteny hatramin'izay fa ireo ihany no mafisina efa tsy misy mandeha amin'ny laony intsony toetra raha-pirenena ankehitriny mametra-pialana ny vahaolana hoy frérolo aminoary no mafisiny ihany koa fa lesika goavany mpitondra ny tsy fianono ny tsikera sy fanehonkevitra ataony eo anivon'ny fanoerana ka mahatonga izao olana rehetra izao fanjakana zay fa tsy manana vahaolana ny tena marina ny vahaolana hitako mety a dia raha za tamin'ny toerany fametsako fialana aloha na ny fitenenako amin'ny vahoaka ny tena zava-misy marina hoe tena tsy mahavita ry vahoaka malagasy tsy ampanantena poakaty anareo ntsony a fa raha zao zava-misy zao a tena tsapako ny fangirifirianareo a fa ny mety amiko manao ohatry zao zay zany vahaolana fa mpanohitra moa tsy araka le filazana zareo azy hoe anonga-panjakana zay tompoko tsy natao anonga-panjakana fa kosa zao fitondrana zao nanana contrat programme amin'ny vahoaka dia avelao izy sy ny vahoaka nanao contrat aminy a hifanazava eo a tsy korontana ny famahana olana fa ny fanehonkevitra famahana olana io a ny hevitra avoaka anareo tompoko a zahay mpanohitra dia mieno sady mijery izy zao tenenina eto zao fa ny zavatra misy moa tsy mieno zareo fitondrana dia tsisy azy ny azy fa zay manana didy a mahampanohitra anay zay citoyen responsable zay a tompony andraikitra amin'ny zavatra misy eto amin'ny dia izay ihany koa no mamarana ny fotoana ny vaovao tamin'izao alina izao arahanao rehefa avy eo ny fandarana global news sy ny ahoana marina ny horonan-tsaro arahantsika rehefa avy eo kosa mitondra ny lohateny hoe une famille en cadeau mametraka ny veloma mandra-pitafy ary tompoky lasy tomboko vavy